fa nitondra ny heviny manoloana ny raharaha fandrobana sy fakana ankeriny na voaroroy ireo zandary eo anivon'ny G6 tao Tomasina ny commande gendarmerie pirenena ny général Rakoto François Rodin nambarany ity farany moa fa efa nisy ny fepetranoraisina isoroana ny tranga tahaka ireny. Tsy maintsy atolotra ny fitsarana ary tsy maintsy ampiarina ny fitsipika miaramila ho an'ny zandary avy amin'ny G6 tratra tao anatin'ny raharaha fandrobana sy fakana keriny tany Tomasina. Io nambaran'ny commandant gendarmerie pirenena ny général Rakoto François Rodin raha nanontaniana mikasika ity raharaha ity ny tenany androany. Fantatrareo tsara ny discipline militaire zany sady mandeha ny resaka pénal ny ara-pitsarana mandeha koa misazy ara-miaramila ka dia mbola mandeha moa famitorana dia hita eo ny tena fipetraka izany satria tsy maintsy asiana famitorana kosa mba hahafantarana hoe iza ny tena tokony andraikitra, iza ny naniraka sy iza koa ny olona ampatika rehetrarehetra mba ho mazava tsara ny fandehany-javatra fa tsy maintsy atolotry ny fitsarana. Fitsarana zany mandray fanapa-kevitra mikasika azy ireny rehefa vita ny famitorana. Fa koa eo nivonay zany gendarmerie dia misy fitsipika fifehezana. Manoloana io fandikan-dalàna nataon'ny zandary avy amin'ny G6 io dia nisy ny fipetrahany raisiny teo anivon'ny gendarmerie pirenena hoy ny général Rakoto François Rodin. Ngamba tsy hoe matetika fa io sonore loasa tsy lozan'izay mamarary zao fitenitsika na amsetraizany misy foana ny inona moa maningy anao anatin'ilay izy fa tsy ny rehetrarehetra. Ma formation spéciale ny zareo reo dia manana traikefa izy manana fiofanana manokana zay zavatra rehetrarehetra tsy vitan'olombelona nefa vitan'izy koa zay. Ilaina zay ho an'ny firenena, ilain'ny gendarmerie koa zany zay ho fampitrana fandriampahalemana sy ny filaminana. Ka voamaly namory azy rehetra dia ndresaka sy nampatsia manao rappel à l'ordre mihitsy zany fa zavatra fanompotan-drazana iny atao nefa zavatra mifanohitra amin'izay ny hita ho an'ny sasatsasany fa misy tena manao ny asany ao na reny ezaka natao teto Antananarivo isan-karazany reny na ny tany Atsimo reny dia ny G6 tena nandray anjara ary nahazo vokatra tsara dia nomena valosoa nomena lettre félicitation sy valosoa azo nomena azy ireo ary be dia be zany fa misy maningana zany reny dia izay maningana tsy maintsy andraisana fepetra. Ny polisy en brigade criminelle no mandray an-tanana amin'ny fanadihadiana momba ny fandrobana sy fakana keriny mahatafiditra zandariny G6. Raha ny vaovao mandeha dia voalaza fa teratany karana iray sy manamboninaitra ambony iray ny karohany momba n'izao raharaha izao. Voalaza fa ilay teratany karana dia mpanome vaovao ho an'ireo mpaka-keriny ary manome mipitsopitso mazava momba ny zavatra atao sy ny fandaram-potoana an'ireo mpandraraha izay nalaina keriny. Mbola mitohy ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity ary andrazana iza ny toambadiky ny raharaha fakana keriny izay nahatafiditra mpitandron'ny filaminana avy amin'ny G6 miisa 3.